Nisy kosa ny lalao no tanterahin'ny Banque BOA Madagasikara nandritra ny Foire Internationale de Madagascar faranteo. Ny zoma lasa teo no notolorana ny Bantair ho an'ireo izay nahavaly ny fanontaniana mikasika ny BOA nandritra izay hetsika izay. Nisy hatrany ny fanentanana samihafa karakarain'ny Banque BOA Madagasikara rehefa misy ny hetsika ara-toekarena lehibe toy ny Foire Internationale de Madagascar izay nitanterahana teny amin'ny Forelo Expo Tanjombato ny fahatelo hatramin'ny fahaenina ny volana May lasa teo. Tamin'ny hetsika farany teo dia tsy fisariana natao mbola toy ny mahazatra no natao fa fametrahana fanontaniana napetraka ho an'ireo mpitsitiky ny trano eva. Hetsika natao tamin'ny film farany teo teo amin'ny Forelo zany misy karazana fanontaniana napetraka zany dia mamaly olona lahatra moa zany mena fanomezana napetraka teo reny izy mila fatantarana kokoa zany BOA satria rehefa manao salamy reny sady misy dokam-barotra izy misy fampatafarana ny orinasa koa zany ka zay no naovana azy ino tsara fomba mivoko isan-taona fa tsy dia tena intsona velomberona zany. Misy roapolo ireo izay notolorana Bantair ny zoma lasa teo ka arakaraky ny isan'ny fanontaniana voavaly ny vola voaray. Anisan'ireo namaly fanontaniana betsaka indrindra i Maya izay vao 7 taona monja ary nahazo Bantair ray hetsy ariary. Ireo izay nandray loka dia nankatsitraka ny BOA Madagasikara avokoa.